manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany. Izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Eny tompoko, dia amin'ny fifaliana indray no androsoana ato anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay manaraka ity fahitalavitry ny Amitié TV ity. Tonoana manokana aminao ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahasoavana be dia be tsy mety lany ene ameno anao sy ny ankonanao satria misafidy fahasoavana ianao dia ny andray ny tenin'Andriamanitra. Baiboly dia miteny manao hoe maro ny mazoto mandinika dia hitombo ny fahalalany. Tahin'Andriamanitra manokana isika noho ny amin'izany. Eto anilako eto ny ray aman-dreny pasteur Tovinarivo Tremarivony manona ny fiadanan'ny tompo anao pasteur, miaraka aminao mivantana ihany koa dia ny pasteur Josepha Herniaina Rakotonandrasana. Avy hatrany dia hivavaka isika satria izay dia fitaovana fotsiny ihany. Andriamanitra tompony teny no mentsika voninahitra, manasanao mba hiaraka hanondrika ny lohantsika isika ao anatina minitra vitsivitsy monja mba hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra. Mankasitraka anao zay ray noho ny amin'ny fahasoavana ny fitahinao, raisinay ho tombontsoa lehibe sahady ny fahafahanay mandray teny avy aminao, ahafahanay mandinika ny teninao satria amin'ny fotoana tsy ampy ny fahalalana ny teninao zay dia hoy ianao Jesosy manao hoe diso lalana homaina ny fanahinay, reraka ny ara-panahinay ary misy fetraikany ihany koa amin'ny fiainanay zany tompo malalako. Hoy ianao manao hoe ny liona tanora raha tsy ampy fianina dia mivezivezy, izay kosa raha tsy ampy teny, raha tsy ampy fahalalana dia mangetana tanteraka ny ara-panahinay. Noho izany dia tahio sady fotoana androany ity, tahio ny fandaharana ametraka ny teny eo am-bavanay ianao tompo malalako. Fanamasina mialo lalana ny fampianarana, mialo lalana ny teny rehetra hiantefa hitondra vokatra tsara ao anatin'ny fon'ny olona, ao anatin'ity tokantrano izay mandray ity. Mankasitraka raha eo ny anaran'i Jesosy, amen. Ray aman-dreny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Ya, miarabantsika tompoko ato anatin'ity tokantrano ity. Tongotsika pasteur Josepha dia iroso anatin'ny vakiteny angamba dia avy eo toizantsika ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Joshua tsika zao toko fahavalo ambin'ny folo efa ampatsahivina antsika foana hoe mianatra ny Baiboly ray manontolo tsikoa araka ny fahalalana kely izay mba nomen'Andriamanitra anay no izaranay ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Raha izay ataoko hoe laharan'ny Baiboly efa voavaky zay dia efa somary lasa lavidavitra kely ihany any amin'ny Joshua toko fahavalo ambin'ny folo zay, kanefa dia tsy maintsy vita io ohatra amin'ny Apokalypsy toko faharoa amby roapolo farany dia avy eo indray tsika miverina any amin'ny bokin'ny Genesis raha toka mbola tsy tonga ny fahataperan'izao tontolo zao sy ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha an-danitra. Joshua toko fahavalo ambin'ny folo fakina manomboka amin'ny andininy voalohany faranana eo amin'ny andininy fahafolo. Sao nivaky ny teny Soramandry manao hoe nina nanganana ny taberna kely taosilo sy ny nanoratana ny tany sisa izay tsy mbola voazara. Andininy voalohany, dia nivoha taosilo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny tranolay fiaonana tao ary ny tany dia resy teo ny lony. Ary nisy firenena fito tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany. Dia hoy Joshua tamin'ny zanak'Israely, mandra-pahoviana no hiaotraoranareo tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ny razanareo anareo. Mandoava telo lahy avy isa-pirenena dia aniraka azy aho
ary ainga izy ka andeha hitetiny tany ka hanoratra azy araka ny olovany de hiverina aty amiko ary izara azy ho fitotoko izy ny Joda hitoetra any amin'ny tany ao atsimo ary ny taranaka Josefa hitoetra any amin'ny tany ao avaratra ary soratanareo ny tany ka ataovy fitotoko ary ento aty amiko ny soratra dia anao filokana ho anareo eo anatrehan'i Jehovahandriamantsika aho fa tsy mba manana anjara eo aminareo ny Levita fa ny fisoronana am Jehova ny lovany ary Gada sy Robena ary ny atsasaky ny fireneny Manase efa nahazo lovany any andafy atsinanany Jordana izay ny Mosesy mpanompony Jehova azy de niainga ireo lehilahy ka nandeha ary Josoa nandidy izay nandeha hanoratra ny tany ka na hoe mandehana mitety ny tany ka soaty izy de miverena ty amiko ka eto silo ny anaovako ny filokana ho anareo natrehan'i Jehova de lasa ireo lehilahy ireo ka nandeha nitety ny tany de nanoratra azy tamin'ny taratasy ka nataony fitotoko araka ny tanàna ary de tafaverina tany amin'ny Josoa tao atobo tao silo izy ary Josoa de nanao filokana ho azy tao silo teo anatrehan'i Jehova atao ny nizarany Josoa ny tany ho an'ny zanak'Israely araka ny fizarany. Eny tompoko araka ny efa noresana teto Malo moa zany pastera Josefa Herniaina dia mandritra ny 3 herinandro eo zany manomboka ny sabotsy fahenina ny volana Aprily sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana Avrily ary ny mifarana ny alahady faharoapolo ny volana Avrily sabotsy faharoapolo ny volana Avrily azafady dia iresaky tsika manana lohevitra lehibe tsika amin'ilay hoe fahaizana manompo sy ny fanafanganana valim-bavaka zay ny lohevitsika ary za de manentana atsika zay mpijery sy mpiaino an'ity fandaran'ity fa tena goavana be io fampianarana io zay ho totosatsika moa zany eto amin'ny trano be ny Samafa Tanjombato eo ampitanjirama ary eto amin'ny Mongoty andrefa nambojanahary sa manomboka amin'ny 7 maraina reo fotoana ireo iresantsika mahakasika an'izay hoe ny fahaizana manompo sy ny fanafanganana valim-bavaka zay satria dia misy olona be dehibe mandeha mivavaka fa tsy mahazo valim-bavaka betsaka no mandray andraikitra ao anatin'ny fiangonana ary manatena n'ilay tenin'ny soratra masina manao hoe zay afafy no jinjainy mamafy be de mijinja be kinanjo ohatrany tsy tena mbola mijinja izy mandraky ny androany betsaka ireo nanatena fa andray zavatra mivaingana avy amin'Andriamanitra akoatry ny hoe fiovam-po sy ny fiainana be dehibe zay fanomeny Jesosy sy ny fiadanam-po fanomeny Jesosy ao anatsika de misy sahatra be dehibe zay tokony ho raisina kanefa tsy voaray le izy ireny indrindra no valitsika ao anatin'io 3 sabotsy io ny sabotsy fahenina volana Avrily fa 13 volana Avrily ary mifarana ny sabotsy 20 volana Avrily ho avy zao izany zay nga mankarazana fanetanana kely hitako hoe goavana matomo etanina le izy pastera Josefa dia misy zavatra ngeza be ho resantsika ho katoko zao vanim-potoana ny Pasika zao raha teo ihany koa izany raha to ka hiverina aloha zany tsika ato amin'ilay Josoa toko fahavalo ambin'ny folo dia mazava ho azy ny soramandro hoe ny nananganana ny taberina kely tao silo sy ny nanoratana ny tany zay tsy mbola voazara ny andiny voalohany dia nivory tao silo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny tranolay fiaonana tao ary ny tany dia resy teo anoloana nivory tao silo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ity toerana tao silo ity pastera dia anisan'ny taberina kely anisan'ny tena nalaza izy io ary elim-pisorona dia tao silo no anisan'ny fotoana nandaniny andro nanaovana fisoronana ho an'ny zanak'Israely ary vokatr'io taberina kely tao silo dia araka ty voalazan'ny tenin'Andriamanitra ty teto rehefa mitsangana io taberina kely io dia resy teo anoloany daholo ny fahavalony manodidina azy
hoe fananinona moa zany no natsangana indray ty taberna kely ty zao no tena marina i mosesy de efa nanana an'izay tranolay fionana na ny taberna kely zay efa nianarantsika zany teo aloha de io tranolay fionana io taberna kely io a tao no nanaovana ny fisoronana tao no nanaovana ny fifonana ho an'ny zanak'israely tao no nanaovana fanompompivavahana ary ny mpisorona sy ny levita no mikarakara ny fanompompivavahana tao am'izany tempoly a sy ny taberna kely a izany taty aoriana de somary rava izy io ary rehefa rava izy io a de voatery zany i Josoa sy ny ekipa ny rehetrarehetra niaraka tamin'ny mpisorona zay niaraka taminy nanangana indray ity taberna kely a zay rava ity satria moa zany pastera rehefa rava ny taberna kely a de mazava ho azy fa miala ny fanatrehan'Andriamanitra ary rehefa manomboka miala zay fanatrehan'Andriamanitra izay a de ny olona anankiray mpovavaka anankiray zay ialany tanan'Andriamanitra na ialany zay fanatrehan'Andriamanitra zay na tiana na tsy tiana de tsy maintsy resy eo anolohan'ny fahavaliny tsy maintsy resy eo anolohan'ny fahavaliny ary zany eny mahatonga ny akamaroan'ny mpino maro resy am'izao fotoana zao resy eo anolohan'ny ady zay atrehany de tahaka ny hoe Andriamanitra veny tsy momba ohatrany hoe Andriamanitra veny mandao hoe aiza ho aiza ary Andriamanitra aiza ho aiza ny lanitra sy ny tany ny toerana misy anazy fa nga de tsy hitanyity problemako ty nga tsy hitanyity zavatra mahazo aty no nahoana no mijalo ohatran'izao fanontaniana mipetraka de hoe moa ve mbola ao anatin'izay tontolo ny fanatrehan'Andriamanitra izay ianao mbola tena azonao antoka ve fa miaraka aminao Andriamanitra fa miaraka aminao Andriamanitra ohatrany te hiverina am'le Josoa toko fafito efa nianarantsika teo aloha dia rehefa nanafika ny zanak'Israely a ny tanàna kely atao hoe ay de resy izy pasteur ary zao tenin'Andriamanitra mantsy any Josoa tsy omba anareo intsony a raha tsy le vonona eo aminareo ny zava-boazona tany aloha Andriamanitra de niteny manao hoe aza matahotra fa momba anao ary tsisy fahavalajanona eo anoloanao fa taty amin'ny Josoa toko fafito de nilaza indray Andriamanitra tsy omba anareo intsony a ny antony de zao nisy zava-boazona tao zany hoe niala lay fanatrehan'Andriamanitra niala lay tanan'Andriamanitra no lay fahotana zay tafiditra tao de niala zay fanatrehan'Andriamanitra izay ary zany ane pasteur Joseph no mahatonga ny Jesosy Kristy tompo raha toka nampitondra afatra ho an'ny Jaune apôstôly ao amin'ny apokalypsy toko faharoa de zao ny teny manao hoe fantatro izy ny asanao sy ny zavatra nieretanao fa saingy efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao mivereny ianao ny fitiavanao voalohany fa raha tsy hiveriny ianao de esoriko aminao ny fanaovanjiro de ho afindrako izy Andriamanitra hitanao tsara ny hevitra zany teny zany a misy fotoana zany io mpanompon'Andriamanitra io pasteur rehefa manomboka vizana ny ara-panahiny rehefa miteniteny foana isanandro hoe reraka kivy amin'ny ravoravo-tanana tsy hitako tsony zay lalaka le de lasa azona fakapanahy de lasa miverina any karazana fahotana sy ny fahalemena na reo zavatra efa nibebahana tany aloha de manomboka hiverenana tsikelikely de ino no mahatonga n'lay tanan'Andriamanitra miala ino mahatonga lay fanatrehan'Andriamanitra miala ary rehefa manomboka miala zay fanatrehan'Andriamanitra zay manomboka miala zay tanan'Andriamanitra zay de tsisy ninina mitranga sy miseho tsony io be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra tratran'izany betsaka ny fiangonana tratran'izany zany hoe am'izao vanin'andro eny antsika zao de be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe nielan'ny tanan'Andriamanitra mihitsy mbola manompo a fa nielan'ny tanan'Andriamanitra de za zany de miteny amintsika hoe rehefa tsapanao fa ohatra niala tsikelikely zany ny tanan'Andriamanitra de mampirisika ny baiboly izy tsy miteny hoe mindana manamelo tena fa ny ampirisihany de miverena amin'ny fitiavana voalohany ary zany nataony Josoa teto i Josoa de olona nanana expérience be dia be tamin'ny fiarahana tamin'ny Mosesy ary teo akaiky Mosesy izy de nahita izy fa anisan'ny tena goavana be tamin'ny fandraisan'ny zanak'Israely de io filanjanana io taberna kely vavolombelona nantranolay fionana io ary tsisy fahavalana janona teo anoloany mihitsy pasteur de zany na tonga ny Josoa hoe nanajanona mihitsy aloha ny fiangonana taosilo ny voro taosilo zany natao zava-dehibe zany tsy nanafika mihitsy ry zareo aloha fa hoe alao aloha mijanona etosilontsika de zao andao anangana ny tranolay fionana andao anatsara ny tranolay fionana zany hoe
raha ohatra ka ataoko fanazavana mahitsitsy kokoa de hoe lay toe-panahtsika mpino lay fanoloratenatsika mpanompon'andriamanitra zay le hoe mahay manompo ianao ny raha vo tsy mahay manompo ianao de votsitra le tanan'andriamanitra eo anloanao de tahaka an'izany mihitsy le izy hoe tsy variana fotsiny mivavaka na variana fotsiny mafana fo fa mijery an'le toe-panahiko a mijery an'le fifandraisako amin'andriamanitra mbola ao tsara ve ny toe-panahiko mbola ao tsara ve ny famasina mpitondrantenako mbola ao tsara ve ny fifandraisako amin'andriamanitra ary mbola ao tsara ve ny ataoko hoe fifandraisako amin'andriamanitra isanandro zay ny le hoe manangana indray ny farave manangana indray le taberina kely ny vavolombelona tsy maintsy atsangana indray zany le izy pastera Josefa satria ny baiboly de milaza hoe tsika zao no tempolin'andriamanitra tempolin'ny fanahy masina tsika no tranon'andriamanitra zany ary tsy any Jerosalema na any amin'ny tenimbolo Gerazima intsony no hoe anrery ihany ny vavahana na any amin'ny toerana nisy taberina kely tao silito ihany no anatrehan'andriamanitra fa naiza izy angonandrona telo amin'ny anaran'ny tompo de eo foana izy ary mahatonga an'andriamanitra manatrika de misy olona mitady azy eo a misy olona mangetaeta azy eo a misy olona vonona anatsara ny toe-panahany eo anatran'andriamanitra pasteur Josefa mazava-be zay hoe mandreny pasteur Atovo lay ten'andriamanitra de manao hoe nandray fanapaha-kevitra mihitsy zosoa niaraka tamin'ny fiangonana rehetra tena nangana ny tranolay fiaonana hoy ianao teo manao hoe matoa zany le izy natsangana de rava na efa tsy mipetraka itsony izy fotoantsika efa nampianatra tany aloha fa raha vao tsy mitoetra zany io de mahazo aina foana ny fahavalo ary manomboka mametraka karazana fairana teo amin'ny fiangonana ny zanak'Israely mihitsy zay no natonga ny Mosesy nanao zava-dehibe mihitsy ny fitsanganan'lay tranolay fiaonana satria tao anatin'izay a de afaka ny fandray tamin'Andriamanitra mivantana izy a ary nisy tolotsaina nisy karazana taridalana be dehibe révélation be dehibe zay natolotra Andriamanitra ny Mosesy de mazava ho azy moa rehefa nandeha araka reny taridalana sy tolotsainy reny a Mosesy ny zanak'Israely a de tanteraka le tenin'Andriamanitra manao tsy nisy fahavalo mihitsy afaka nijanona tsy nisy fahavalo mihitsy a afaka tafajoro a teo ny londry raha mandinika ny baiboly a ray aman-dreny pasteur Atovo tsy voahoe tamin'ny andro zanak'Israely io fa misy fotoana ihany koa efa nampianarantsika ihany koa ohatra hoe miverina kely any amin'ny Genesis toko 5:30 tsika de tsarotsika tsara mihitsy ny tantarany zany mpanompon'Andriamanitra lehibe zay tena nitahin'Andriamanitra tsona hoe Jakob zany fa Jakob nitahin'Andriamanitra pasteur ary nambin'Andriamanitra izy fa misy tamy côté anankiray a tena hoe misy karazana ady be dehibe zay manahirana ny Jakob ary tsy nety vaovahany mihitsy ohatra misy fotoana izy nanatrika ady tamin'ny Esau tena ady satria na de atao hoe nila fihavanana Jakob toy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe niveriny Esau niaraka tamina 700 lahy satria fatezerana mirehetra mihitsy misy fotoana ihany koa ny rafozan-dany Labana tena nenjika azy tena anony amin'ny famondrampon'Andriamanitra pasteur Atovo zay nibitsika tamin'ny Labana manao hoe tandremo fa tsy azonao asiana ratsy io mpanompon'Andriamanitra io fa fotoana mitsitika an'io ianao de mahita loza de nisy fotoana ihany koa nisy karazana ady eo amin'ny Genesis toko 4:30 tao de tsy hitany Jakob atsony zay atao de zao no teneny rehefa nivavaka izy de nomen'Andriamanitra tolotsaina manao hoe mandehana ianao makany Betela de atsangano a karazana sary nyty tranolay fiaonana ty mba afanao mifandray amin'Andriamanitra ary ny altara ary manaova fanatitra ho an'Andriamanitra mazava ho azy fa rehefa tsy eo ane le fifandraisana amin'Andriamanitra tsisy nenina manjary mihitsy de ozy izy ny baiboly rehefa nataony Jakob zany a de nahazo ny tanàna rehetra manodidina ozy izy ny tahotra azy de tsy nisy afaka nanenjika azy ary tsy nisy sana nisy ratsy azy ohatra lay eto amin'ty Josoa toko 7:10 ty mihitsy manao hoe ary efa mitsangana io tranolay fiaonana io na lay fifandraisana amin'Andriamanitra fiaonana amin'Andriamanitra de ozy ny baiboly manao hoe dia resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny tany rehetrarehetra tsisy nahatsangana tsisy nahajoro verina kely zay ne ny zanak'Israely fa ho atsika tsirairay avy PDP ane pasteur afaka nambaranao teo hoe misy karazan'olona tena mivavaka tena manompo an'Andriamanitra izy tena manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranony anefa misy karazana zavatra
tena hoe mahatonga an'andriamanitra tsy manatrika azy a de mahatonga an'andriamanitra tsy momba azy a mahatonga an'andriamanitra tsy metsika eo amin'ny fiainany any ka misy fanontaniana be deaibe ao anatin'ny sainy misy point d'interrogation hoe efa narian'andriamanitra ve zay efa adinin'andriamanitra tanteraka ave zay misy any olona de lasa manamelo tena manao hoe ngambany tsy natao anay andriamanitra tsotra be havana tena mila mazava tsara ary mila mifandray tsara ny ondinao amin'andriamanitra zay ny antony hoe tsy maintsy ianao manangana ity trano lay fiaonana ity a mba hafanao mifandray miainga ao anatin'ny tokantranonao io a miainga any anatin'ny ara-panantsika tsirairay avany koa ary amin'ny fotoana mifandray tsara io de azo antoka fa homarina amin'ny tenin'ny foan'andriamanitra pasteur atoy hoe tsy misy fahavalo a ajanona eo anyloanao ary izy mihitsy moa ny teny manao andeha eo anyloanao a de andravina amin'ny kitotoana rehetrarehetra ho teny ihany koa manao hoe andefa ny fanenitra eo anyloana ao a anaikitra sy amelo ny fahavalonao mazava ho azy tsy ho tafajanona mihitsy ny fahavalo eto te ilaza amin'ny olona hoe tena azo raisina ny fandraisena ary efa momba anao andriamanitra tsisy fahavalo maharesenao zany tsy azo resena mandrak'izay ianao pasteur atofa tena marina zany pasteur ndray andro misy renim-pianakaviana anankiray sendra matafaresaka tamiko izy io dia nametraka fanontaniana izy hoe zahay mba mivavaka ihany a fa de tsy afaka problema mihitsy problema marabola marary ny zanaka marary ny vady na izy tenany mihitsy ny marary lava de misy vanim-potoana angalarin'ny olona ny volany anatin'ny posy tratrana mpangary posy veriny telefôna ny verinitsika nga moatrany hoe zavatra maivamaivana zany fa tsy zavatra maivamaivana zany be deaibe le problema tanysaina misy fotoana ohatrany hoe tsy afatrosa zany mihitsy tsy afatrosa de ny zavatra mahavarina nefa izy mivavaka manao fafolokarena manao fanatitra de inona pastera no anton'izany ary tsy de mandeha tsindroa no nahitako olona mitaraina ohatr' zany a fa be deaibe de za tonga de mahita hoe any amin'ilay ara-panay no vo satria natao zany nisy atsirambona nisy fangatsiatsiahana tafiditra nisy kanao karazana ohatrany hoe felana tamin'ny sitrapon'andriamanitra de nanomboka tafiditra am'izay ny fiemorana tsikelikely ny fiverenan-dalana tsikelikely fangatsiahana ara-panahy de lasa manomboka ohatrany hoe nahazo toerana tsikelikely ny devoly de ny devoly rehefa tonga ozy ny baiboly manao hoe tsy tonga izy raha tsy andrava amono andringana ary rehefa mahazo toerana izy de raha vany ny fahasalamanao de lasa manana retiny ianao raha vany ny fifankatiavanareo mivady de lasa gidagida be nefany sampino sampanompon'andriamanitra any am-piangonana ohatrany hoe tsara fanahy fa rehefa ny trano mifanaikitra ohatrany sobakaka mamangy rafosana vangina moditra no mpamangy moditra de lasa ohatrany hoe miakizy lasa mivily lalana zany de ny marina amin'io zany pasteur Joseph resaka alitara tsy mitsangana io resaka ty taberina kely ny vavolombelona ity tranonay fiaonanyity araka ny teny Mosesy araka ny teny Josoa zany hoe misy zavatra tsangana ndray ao lay fiainam-panandray ny mila tsangana ary zay le teneniko tamin'ny voalohany teo hoe averina ny fitiavana voalohany fa io raha vao misy atsirambonytsika varimbarintsika za gaga am'ireny olona mahazo valim-bavaka reny nosotranon'andriamanitra tamin'ny kansera de tsy nivavaka nahazo vola be 1 milliard 100 milliard 100 millions d'ariary de tsy mivavaka misy nitahin'andriamanitra na vita trano nahazo fiara nahazo vady nahazo zanaka de mijanona aveo de aveo nefany a tratrana problema mavesatra zay vo iverina amin'andriamanitra tratrana olana faratapony zay vo hitodika amin'andriamanitra vonjeo andriamanitra fa tsy iverin-dalana tsony za de mampitandrina ary mampianatra atsika hoe ho anao reny nahazo valim-bavaka no tahin'andriamanitra efa no vonjen'andriamanitra navotan'andriamanitra nanandrana ny teny tsara an'andriamanitra sy ny bokyny Hebreo toko fahenina de aza miny miverin-dalana aza miny mangatsy atsika tadidiko tsara pasteur tany amin'ny faritany anankiray toerana anankiray de nisy vehivavy anankiray zay
nobaben'ny fianakaviana tao anatin'ny trano fibabahana de vehivavy io a efa mambolana maromaro zany izy io tsy nandeha tsy mahay mandeha zany ny tongony fa malemy tena malemy le raha vehivavy de nanantona ny tenako izy tamin'izay fotoana zay dia za moa nametra tanana taminy de ao anatin'ny fotoam-bavaka satria fotoam-bavaka tsika sabotsy matetika de tao anatin'ny fotoam-bavaka iny adiny 7 nagaga fa na vita mipetraka le vehivavy nefa sady tsy mahay mipetraka io tsy mahay mandeha fa tena malemy vita ny fotoana nitsangana le anabavy ny atalata tao arinan'iny tonga ny vavaka indray izy efa mandeha tongotra izy zany mbola tsy tena mandeha lavitra be fa efa mavita mandeha le tongotra 100 metatra de taty aoriana natanjaka tsara io ny tombo fahasalamana ny antombo de vita batisa nefa rany izy mianakavy mihitsy a de rehefa vita batisa izy lasa mpiandry ihany ko lasa mpanao délivrance ihany ko le anabavy ary de tonga nanompo an'Andriamanitra foana de za moa nampianatra azy ozy aho hoe toy izy zao afanamponao zao fa ratsy teo Jesosy efa maty ianao de no tahin'Andriamanitra tadidiko tsara mihitsy de rehefa nanompoka ny tahin'Andriamanitra salama de sitrana somatsara de nampalahelo taty aoriana nanangana épicerie zay ry zareo de io épicerie mivarotra toka mivarotra labera de io zany no ino ty zany lasa fivelomany zareo de nandehabe tena nandehabe de mbola mivavaka ihany izy sady mivaro toka izy zany no mivarotra labera sy nretraretra zava-pisotro misy alcool zany de taty aoriana nanomboka ny ala tsikelikely nanomboka ny talata sisa no mivavaka de adiny le fivavahana sabotsy de farany tsy hitatsony izy talata de zany teny taminy ianao aza manao tsirambona ianao fa sao de manahirana ho afa sao de verina indray sanatrian'zany reny aretinireny tsy mirary an'zany tsika fa sao de miverina indray ho avy ary pastera fa aza matahotra ho avy a pastera ianao indray lazainy aza matahotra ozy de nampaherezina ohatran'zany foana de farany atsy nytenitsony satria io Andriamanitra io zany rehefa miteny amin'ny lalan'ny mpanompony de misy olona tiana ho ampianarinao ary za de miteny aminao tanatin'ny tokantrano hoe misy afatra lehibe tiana amin'Andriamanitra ampitaina aminao hoe ho anao mangatsitsika io anao miverin-dalana io ho anao somary reraderaka io a ijosoa teto nanangana n'ilay tepoly nanangana ilay taberina kely efa rava zay izy vao nizarany reto tany reto pasteur zany hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny nanaovany zavatra de io vehivavy io tadidiko tsara mihitsy pasteur niverina tokoa le aretina anazo azy niverina tena niverina nitovy tam'le voalohany iny mihitsy le aretina de zao nytenyny fianakaviana atsovindray pastera tovy ivavaka ao anany de nakany ampanetretena de jereo tsara le finoko tamin'ny voalohany ihany ny finoko le fitiavako azo tamin'ny voalohany ihany mbola fitiavako le vavaka nataoko ary mbola maherihery kokoa nolo tamin'ny voalohany de rehefa nanao délivrance azy a mivoaka tahaka ny tamin'ny voalohany ihany le devoly fa tsy le tsy sitrana ntsony le raha matao tsy le tsy sitrana ntsony de zao ny teniny mantsy anahy raha tafatsanganeto apastera ivavaka am'izay afa tsy anaoko tototsony amen zany kongamo zany tsy amen fa tena tsy haiko roa volana tao arinan'io de maty le vehivavy maty tsy tafatsangana teo ambony fandrina teo de any atsaiko andoy zay raha mba nanaraka ny teniko ianao a nanaraka ny fampianarany reny fampianarany baiboly a za mino pastera an'Andriamanitra ny fantarana fahafatesany fa za kosa sura mbola tsy maty io raha tsy niverin-dalana vehivavy ka ndrandray o a zay no mahatonga antsika miteny ndrandray hoe marina fa ny baiboly milaza hoe mandrak'izay ny famirapon'Andriamanitra fitiavana mandrak'izay ny tiavako anao fa misy fetrany ihany io famirapo io misy fetrany zany hoe manao antso Andriamanitra manao antso ny mpanota Andriamanitra manao antso ny mpino verin-dalan'Andriamanitra re olona manao kitoto re olona pitsikerany tontoro tenitony manao antso Andriamanitra fa amin'ny fotoana ianao zany manamafy ny fonao de amafisin'Andriamanitra ny fonao tahaka an'izany hoe tamin'ny andro Noa tahaka ny tamin'ny andro Noa nitory Noa fa tsisy niaino de izy valy mianakarery ny tao de nidina avy ao anatin'ilay samby fiara de avy eo nakaton'Andriamanitra avy aty ivelany tonga ny safodrano ny voaino azy samby fiara fa tsy nentiny votsony satria Andriamanitra no nanakatona azy avy aty ivelany ny fony Farao de ozy ny tenin'Andriamanitra ary Farao nanamafy ny fony fa avy eo rehefa nanamafy ny fony Farao de zodray baiboly manao hoe ary no amafisin'Andriamanitra mihitsy ny fony efa mafy tamin'le zavatra nanjo azy fa Andriamanitra mihitsy de namafisin'Andriamanitra satria tsy mety iain'ny feo an'Andriamanitra de misy olona atao anatin'ny tokantrano ndraindray manamafy fo fa za de milaza amitsika loza be rehefa Andriamanitra manamafy ny fotsika ka te hiteny zay hoe fotoana re olona zao ahirato tsara ny maso ny fanahinao
miverena amin'Andriamanitra eritrereto hoe tsy vavaka ianao zao de ho aiza misy fotoantsika nangataka vady tamin'ny tompo de vady ve ny tsy azonao de iny ianao fa hiverin-dalana vola ataoko hoe 10 millions FMG nangatanao tamin'ny tompo de tsy azonao de iny ianao fa hiverin-dalana de hiverin-dalana anao de ho aiza sa hoe tezitra tamin'ny pasteranao anao na tezitra tamin'ny raha vavinao am-piangonana de nisy zavatra nanafotoana anao za tsy vavaka tsony ve zany nitoetra mivavaka nitoetra mivavaka anankiray no hitanao fa nanahirana anao de nitoetra mivavaka rehetrarehetra nolazainao ve zany nitoetra mivavaka de iny ianao fa niverin-dalana de hiverin-dalana ianao de ho aiza ho any aninona ny antony avelomanao eto raha tsy vavaka ary ianao apetrahoana zany fanontaniana zany fa manahirana zany pasteur ka manazava moa tsika n'le joso atoko vavala ambe folo na nananganana nyty le hoe taberina kely na nitranona fionana taosilo ty de mariky ny hoe fiverenana amin'Andriamanitra mariky ny hoe fanatonana an'Andriamanitra raha tadiditsika tsara ny fananganana ny altara araka ny resaky paster Josefa teo na ny taberina kely de marika sady ny fandresena Elipa aminany raha nanao grand défi tamin'ny miaramila ny bala mpaminany ny bala ao amin'ny mpanjaka voalohany toko vala amby folo de tsy nirehare mihitsy izy hoe za mpanompon'Andriamanitra be ositra na za mpanompon'Andriamanitra mahery na za efa tena omban'Andriamanitra foana tsy zany nataony paster fa nanangana n'le altara izy aloha de nataony 12 izy ny tenin'Andriamanitra naka vato 12 ohatrohatra zay ka male tantarao de nataony mitovy isa amin'ny zanak'Israely de natsangany io altara efa rava io de rehefa natsangany le altara namboariny teo le izy de azo niantoka mihitsy hoe eo am'izay ny fanatrehan'Andriamanitra zay izy vao nanao défi zany hoe nanao fifonana ho an'ny fireneny sy ho an'ny tenany izy aloha de enony fa manatrika Andriamanitra zay izy vao nanao an'le défi ary de nomban'Andriamanitra zany lelan'Andriamanitra zany tamin'ny fotoanandro pasteur Joseph ny olana ay mandray ny pasteur Atovo dia PDP ny olona manompo fa tsy tonga saina mihitsy izy hoe ny mampikatso ny fiainan'io ane no mahatonga anazy tena hoe tsy mandray valim-bavaka na izy ary na indray tena mavesatra mihitsy ny zavatra iainany tsy tonga saina mihitsy izy manao hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy ane no olana le fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy ane tsy misy satria maninona tsy eo le tranolay fiaonana tsy eo le altara zany moa zavatra hevitra anankiray zany somary miverina kely amin'ilay fanampidirinao teo le tantarany Elisa ny mpaminany ny bala nanao ihany koa ane ny mpaminany ny bala fa saingy zao nanao fanatitra izy pasteur Atovo fa teo amin'ny altara ravany nataony io zany tsy afaka mankasitraka mihitsy Andriamanitra amin'ny fotoana tsy misy tranolay fiaonana amin'ny fotoana rava ny altara rava ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra rava noho ny amin'ny mety karazana fahotana kely rava noho ny amina mety atao hoe misy fotoana efa manomboka miova PDP zavatra mandrava n'io altara io na io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io amin'ny fotoantsika ohatra hoe manomboka misy zavatra ranofo manomboka mahazo toerana eo amin'ny fiainantsika de rava zay le altara amin'ny fotoantsika ohatra hoe manomboka lina amina zavatra ratsy de rava zay le altara amin'ny fotoana ianao manomboka mangetaeta ny zavatra zao tontolo zao mihoatra noho ny fangetaetana zava-panahy de manomboka rava zay io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io ary na de atao hoe anao fanatitra ary ianao tsy ankasitran'Andriamanitra io na de atao hoe manompo ary ianao miazakazaka makany amin'ny trano fivavahana ary ianao tsy eo le fankasitran'Andriamanitra hitany Eli zay de takatra Eli de ohatr'izay koa le nataony Jakoba tany amin'ny Genesis 5:30 hoe mila atsangana aloha ty de mila tena arak'ilay sitrapon'Andriamanitra mihitsy zay ny endrik'ilay hoe vato ombin'ny folo nalainy Eli tena mahadrefy tsara mihitsy zany ny altara de tsika azoarina amin'ny tenantsika ihany koa io tsika ne Andriamanitra mandray fitiavana malala refesin'Andriamanitra mihitsy manahoana ny fitiavana ao an'Andriamanitra manahoana ny finoana ao anatinao ao manahoana ny etaeta sy ny hafanamponao manahoana ny lanja ny fahamasinanao zay le altara takin'Andriamanitra zany de rehefa natsangany Eli zay tsy hitany mpaminany bala tsy nisy nininantranga fa rehefa natsangany Eli zay teny raim-bava monja pasteur teny raim-bava monja manao hoe mienoa Jehova aoko fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra eto amin'ny Israely toy izy ny baiboly latsaka ny afo ary ny mahafinaritra
vo hitan'ny olona koa zay tonga de nekohaka ny olona tafaverina tamin'Andriamanitra ny olona de nanomboka ny lamina am'izay ny zavatra rehetrarehetra satria tao ambadika zay de nitahin'Andriamanitra izy tonga ny ranoram-pitahina tonga ny ranonorana be mivatravatra nanomboka nisy fiadanana be dehibe miverina teo misy fandresena be dehibe niverina teo voalohany lay altara nitsangana ny fanalahidi tam'izay nalaitranoilay fiaonana ka etsika dia mitodika amin'reto mpijery eto pasteur hoe araka nambaranao teo hoe tsy tokony andriandry mihitsy marina efa manompo ianao fa mila mandinika tsara hoe tena mitsangana misy fotoana tsaroko namangy tokantrano anankiray de zao ny zavatra anisan'ny mafana fo ty reny mpianakaviana ity tena mafana fo izy fa nisy fotoana tateo iny io moa efa mandeha tsara ianao de tahin'Andriamanitra izy ndray nanompo an'Andriamanitra pasteur ary tsy niverina mihitsy fa nanomboka misy karazana problème be dehibe tafiditra tao anatin'ny tokantrano za ozy pasteur vadiko lasa manitsakitsaka tena sady tsy vitany hoe manitsakitsaka izy fa manomboka ny vola zay tokony hiditra ao anatin'ny tokantrano zany noho ny am'le fijangatsangana de lasa misampana be dehibe de mazava ho azy tonga ny fahasahiranana tonga ny fantrana tonga ny trosa ao anatin'ny tokantrano de ny olana koa lasa hitan'le zanakay ozy izy zavatra ataon'le vadinay io vadiko io de lasa miova koa zany reo zanandreo lasa manomboka maditra ny lehilahy manomboka mifoka manomboka midoka ny vehivavy mbola 15 ans ngamba le zanany vavy tam'izay fa efa manomboka tsy azo tenenina fa miaraka amina karazana vadin'olona ozy izy vokatra le zavatra hitany am'lay sary image ao am'ilay dadany ao anatin'ny trano zany de nisy fotoana nasony ny vavaka tao anatin'ny tokantrano de gaga pasteur za moa efa miditra any anatin'ny tokantrano de tena mijery vita ny vavaka ataoko de mijery mihitsy ina masoko mandehandeha be mihitsy de ny zavatra hitako ao anatin'le tokantrano tena hitanao ny karazana posterana pio an'izao tontolo zao ny mpitany ranomasina malaza reny feno mihitsy ny rindrina misy karazany de reo tsy hoe sary tsotra fotsiny fa sady mitanjaka sary tena ohatrany hoe sary karazana sary mamofady mihitsy de tonga tao anatin'ny saika hoe logika be raha tonga ato anatin'ity tokantrano ity ny fijangatsangana manomboka mamatotra ny ato anatin'ity tokantrano ity satria manino mazava ho azy tsy ao ne zay le fanatrehan'Andriamanitra io tsy hoe maso mijery ve pasteur de mitondra inona non rehefa mandinika an'io ny vadinao na ny zanakao logika manomboka mihetsika ny filana ny anatiny any manomboka mihetsika ny faniriana ratsy any anatiny any de hitady any ivelany tokoa izy ka tena nahintsy any teny tam'le anabavy tena tsotra be eso reto zavatra zay manakana ny fanatrehan'Andriamanitra ozy izy ny baiboly manao inona moa ny raisan'ny Kristy Belial eso reto sarina fijangatsangana manenika ny tranonao eto fa amin'ny fotoana manomboka miala io de anomboka iverina eto ny fanatrehan'Andriamanitra de anomboka hikasika an'ireo ankonanao eo izy de nafinahitra tokoa pasteur fotoana fo tao aorianany ndraisan'ny fanapahan-kevitra de nanomboka nisy fiovana tao anatin'ny tokantrano nanomboka nisy filaminana tao anatin'ny tokantrano ary de fotoana fo tao aorianan'izay de nanomboka resy lahatra ny vavaka nisy karazana trangana nahirana an'ilay ray mpianakaviana tany amin'ny toeram-piasana de nanomboka nitady vavaka izy de niverina tao anatin'ny tao amin'Andriamanitra de nanomboka nitahin'Andriamanitra le tokantrano ka amin'ny fotoana zany io rava ary manomboka misy zavatra io tsy mety hoe tsisy ninina io fa rehefa rava ny altaran'i Jehova de mitsangana indray ny altaran'ny fahavalo manangana anazy ny fahavalo pasteur rehefa tsy eo le tranolay fiaonana amin'Andriamanitra de mazava ho azy fa eo ndray nen'ny fahavalo zany ny devoly indray ny manangana ny anazy eo de hoy ianao teo manao ny devoly de zay foana ny fifaliana ho azy mametraka problème ianao mijaly ao anatin'ny aretina ianao tena hoe kivy sy reraka ao anatin'ny korotana be dehibe io de zay ny fifaliana ho azy fa rehefa manomboka miala io de miverin'Andriamanitra ka antsony ataotsika ampianarina mihitsy ianao manana fotoana lehibe tsika araka nefa napiditry nampidiriny ray aman-dreny teo ny asabotsy fahenina ny asabotsy fa 17 ary ny asabotsy fa 20 ny volana tena ampianatra anao zay ny fomba ny fahaizana manompo an'Andriamanitra io mantsy tena ilaina hoe misy zavatra takatra tsika mihitsy mba tonga an'Andriamanitra mihetsika pasteur atofo jereo ao anatin'ny filazantsara hoe be dehibe ne ny olona nanaraka
nanaraka an jesosy fa tsy ny olona rehetrarehetra zay nanaraka an jesosy hoe nandehaka ny lalambe an jeriko izy be deaibe aminarivony olona nanaraka azy fa tsy ny olona rehetrarehetra no nandray fanasitanana tsy ny olona rehetra nandray vaolana fa lehilahy anankiray tsona hoe Bartimeo satria izy naresy lahatra an'Andriamanitra nahaina nompo an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fisisehana sy ny antsoantso ohatra ihany koa ilay vehivavy naraha 12 taona be deaibe ny naraha teo be deaibe ny nanan'olana teo be deaibe ny be problème teo fa izy ihany no naina nompo an'Andriamanitra afaka nikasika tamin'ny finoana ny lamban' Jesosy dia nahita vahaolana izy ka za te ilaza hoe mamotsitra zavatra lehibe sika fa tena goavany ty fampianarana ty ary sady ampianarana anao ihany koa ny fomba fivavaka fisitolomana izay fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao ambadiky ny fahaizana manompo dia miakselerer ny valim-bavaka Andriamanitra mamany olanao rehetrarehetra manasitrana anao manafaka anao pasteur to ya itao ampamaraparanana pasteur Joseph andriko koa ilazay resaka nataonao zay ny atao hoe fibebahana dia nisy fahotana itsika olombelona dia rehefa tonga ny antson'Andriamanitra dia manao todiky voan'iny zavatra ratsy iny zay ny atao hoe fibebahana zany hoe misy toetra ratsy na fahazaran-dratsy na fahotana mahafaty mihitsy dia hibebahana iny zavatra iny aty aoriana nefany rehefa manomboka manimanina n'iny zavatra iny ianao ndrindra tsika pino manomboka manimanina n'ireo zavatra efa nibebahanao tany aloha zany hoe tany aloha izy narikoriko anao dia amin'izao fotoana izao ohatra manomboka manimanina an'ireo fahotana ianao io le hoe manimanina ny tongolon'ny Egypta manomboka manandrana mihitsy dia zao nitadio efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao amin'izay fotoana izay ary iny le tenen'ny baiboly eto hoe manangana taberna kely ao silo zay zany lizy pasteur ino tsara ty zavatra resako aminareo ty ny fakapanahy amin'izao fotoana izao dia tsy mitovy amin'ny fakapanahy tany amin'ny taona 1985 mihitsy tsy mitovy satria tamin'ny taona 1985 zany mbola tsisy an'izany internet sy Facebook zany fa amin'izao vanim-potoana izao ny Facebook dia efa tonga ao atokantrano ary efa ao am-piangonana ihany koa tamin'ny taloha ny olona rehefa menitoro teny dia mifantoka tsara mihitsy pasteur tena mifantoka ary mijery le mpanompon'Andriamanitra eny aloha fa amin'izao fotoana izao izy ny akamaroan'ny olona sasany dia sady mody mijery baiboly izy amin'le telefôna no manao Facebook nefa ao anaty fotoam-bavaka dia any le mahararaha be an'ilay izy ary ny teneniko aminao zay hoe matanjaka kokoa zany ny fakapanahy amin'izao vanim-potoana izao ary ny taloha be deaibe ny olona mahafohy fotoana maharitra mivavaka eo anatren'Andriamanitra fa noho ny fisiny tony réseaux sociaux maro isan-karazany to zany dia perta be mihitsy ny fotoanany olona amin'izao fotoana izao za tsy miteny hoe ratsy le izy misy lafiny tsara ampiasana azy misy lafiny tsara ohatra fotsiny zao ity télévision jerenao ty zao mandeha amin'ny internet ty manerana n'izao tontolo zao misy olona any Dubai misy olona any New York misy olona any Arabie Saoudite misy olona eto Paris mandreny ty fantaran'ity directa mihitsy pasteur dika zay misy lafiny tsara zany le izy fa misy lafy ratsy ny be dia be ihany koa satria ao anatin'io no mafisako ny tenao teo hoe misy sary olona miborida anao misy sary n'izao tontolo zao manahira anao misy sarina resaka devolotsotra fotsiny zao ao misy teny ratsy ao misy zavatra maro samihafa tena manahira manimba toe-panahy dia nefa raha manomboka lina tsikelikelyny amin'izany ianao lina tsikelikelyny amin'izany dia manomboka miala le fanatren'Andriamanitra ary zany ane pasteur mahatonga le hoe misy problème tampoka midona ampino tsy apoziny hoe aveza ara ny eviny ty aveza ny eviny io ny tena marina amin'io dia zao fankatsiatsiahana ara-panahy miala tamin'ilay fitiavana voalohany miala tamin'ilay sitrapon'Andriamanitra tsy manam-potoana ianona tenin'Andriamanitra tsony tsy manam-potoana amakina baiboly tsony ny soratra masina nefa dia miteny manao hoe oziny Josoa satria mianatra amin'ny bokin'ny Josoa tsika dia Josoa toko voalohany 15 hoe aoka tsy hiala ny vavanao ty bokin'ny lalàny ty fa saintsaina ny romanalina saintsaina ny romanalina amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina amin'ny fotoana zany adinitsika izany teny zany dia manomboka miala le fanambinana miala le fomban'Andriamanitra rehefa miala le fomban'Andriamanitra miala ny fanatren'Andriamanitra dia tsisy na inona intsony dia tsy lavorary intsony tsy lavorary intsony ny zavatra rehetra tonga ny aretina nefa pino
tonga ny problema tsy aposina nefa tsika pino tonga dao ty karazana asana devoly rehetrarehetra ty tsy fizato etra mariako tsara tsy fizato etra avy amin'andriamanitra fa tena asana devoly tafiditra le izy zay ny nahatonga ny josoa ny volo tao silo ary nyantso ny fanatrehan'andriamanitra aloha milohany nanaovany ty dingana itya pasteur joseph ivavaka ho anao ny tenako am'izao fotoana zao raha mety anao dia ivavaka iaraka amiko a ifona amin'andriamanitra ary angataka amin'andriamanitra mihitsy mba ho tafaverina indray ianao sy ny ankonanao ao amin'andriamanitra mety ny vatatena be anao mbola ao am-piangonana ary mety mpandray andraikitra mafana fo mihitsy ianao am'izao fotoana zao tena tsy tapaka mihitsy fa ny fonao mety efa tsy ao amin'andriamanitra tsony mety efa tena niana tamin'andriamanitra ianao mety misy fiainana zao tontolo zao efa tena hiainanao afeninao io kanefa hitan'andriamanitra izy io ary tsapanao hoe misy fiatraikany ratsy amin'ny toe-pananao ivavaka tsika matoy anao mbola velona ina soma tsara mandray ty fantara ty fitiavan'andriamanitra anao zany tompoko ivavaka tsika raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotranao zay satria teny velona avy any aminao zany teny zany josoa sy ny zanak'israely dia nijanona tao silo ary nanangana aloha lay taberina kely nanotrano le fiaonao aloha zany teny soratra masina taorianan'izay dia tonga ny fanatrehan'andriamanitra ary teo ambany fanatrehan'andriamanitra no anaovana ny asa rehetrarehetra taorianan'izay be dehibe amin'reto vahoaka pino mpanompon'andriamanitra atao anatin'ny tokantrano reto no tsy dia mahatsapatsona zany reto hoe fanatrehan'andriamanitra sy ny tanan'andriamanitra zany fa ohatrany mandalo fahamainany zany maina ny asa maina ny tsena maina ny ara-panahy maina ny fifankatiavana atao anatin'ny tokantrano miantso anao atompo mamirafo aminay mamela ny elokay mamela ny eloko ny vahoaka malagasy ny mpanompon'andriamanitra malagasy ny pasteur malagasy ny pino vahoaka malagasy ray manontolo zay monina eto madagasikara mandrafo re andriamanitra ankehitriny a mangataka aminao a avao zy indray zay jesosy atsangano ray ny fiainam-panahinay atsakano tena hiverina amin'ny fitiavana voalohany anompo anao andriamanitra anompo anao jesosy ary rehefa mirehitra mifanomponanao zay mafana mifanomponanao dia manomboka miala daholo reo asana devoly reo aretina reo problema arakasa problema ara-tokantrano problema araboly reo za dia mandidy an'ireo amin'izao fotoana zao amin'ny anaran' jesosy kristy miala zany amin'ny anaran' jesosy potehiko ny asa satana rehetra amin'ny anaran' jesosy kristy potika zany amin'ny anaran' jesosy kristy raiso ny fiverenany reto mpanomponao reto andriamanitra raiso ny fiverenany reto mpanomponao reto raiso jesosy eo fa mangetaentanao zay misaotra andriamanitra amin'ny anaran' jesosy amen raha tsapanao fa niongotra tao anatinao zay fitiavana voalohany zay ary eninao hoe misy problema tsy voavahanao ao arinan'ity fandaran'ity tsy maninona mandoly mivavaka mifona eo anetren'andriamanitra fotoanantsika eto voafetra ihany tsy afaka hiaraka andohalika aminao eto zay fa ianao mandoly dia mitadiava ny tavan'ny tompo amin'ity marainy ity na amin'ity alina ity na amin'ny atandro zay andrenesanao fandarana ho an'andriamanitra ny voninahitra amafisitsika hoe lay filazana teo pasteur ny sabotsy fahenina fahatelo amby folo faharoapolo volana avrily dia isy loha hevitra ngezabe hoe fanafanganana valim-bavaka sy ny fahaizana manompo an'andriamanitra reo moa zany dia mira zotro reo zavatra reo satria rehefa tsy mahay manompo ny olona tsisy valim-bavaka angan'zany dia ampianatra anao mitenanay eto amin'ny trano fivavahana vaony olo koa lay trois frère ndefa nambojanahary sy eto amin'ny trano be ny samafy tanjobato eo ampitany jirama manasanao ho tonga amin'izany fotoana mahagagy zany fa tena amerina amin'ny laoniny reo zavatra very sy latsaka teo amin'ny fiainanao io fotoana ngezabe io ka dia samotain'andriamanitra miditra indray tsika raha-pitso eo amin'ny tapany faharoan'ity josa toko vavana-be folo ty sy ny toko fasivy-be folo pasteur joseph ho tain'andriamanitra tsika tompoko tain'andriamanitra daholo tompoko soava tsara manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo
fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasa antsika rehetra tompoko.